ka raha tsy maintsy iaina ho hitan'ny olona ihany sika dia tokony ho an'Andriamanitra izany ary mihevitra fa tsisy olona azo fandreseny amin'ny fiainana izany raha tsy mianatra ny ho anareo izay tonga eto androany ka tsy malaleo inona loha hevitra hianatra momba ny fifehezanteny ianareo tiako ny mampiasa izany satria inoko fa nivokatry ny fanahy rehetra dia azo avy amin'ny fitiavana zaza mihevitra mihitsy fa nivokatry ny fanahy dia fitiavana ihany fa ny ambiny rehetra dia endrika isehon'ny fitiavana ary izy rehetra dia voatazonao amin'ny toeran'ny fifehezantena dia ho fantatra ireo ahoana ny fiasany androany dao jerena ny Galatiana 5:22 ka hatramin'ny 7:20 fa nivokatry ny fanahy kosa le asa izay hita tanteraka eo amin'ny fanatrehany dia zao ilay zavatra raha toka manana ny fanahy masina ianao ka miaina amin'ny fiainana tariny fanahy masina dia zao ny zavatra hitanao hitranga eo amin'ny fiainanao fitiavana fifaliana hafaliana fiadanana faripo tsy mora tezitra fandeferana famoram-panahy fanaovan-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy izay fahatsara-toetra sy fanentretena ary fanonona-po tsy misy lalàna manoatra izany tsy ho enjena amin'izany ianao raha ny marina izany ny hoe hitanareo raha afaka mianoatra izany nareo na dia andevoly aza dia anana fahasarotana any amin'ny fanemelohana anareo dia hitanareo zao izay tena ifantohantsika no tena ivelarantsika amin'ny fiainana misaina ny 20 taona lasako aho izay fantohako tamin'ny zavatra maro teo amin'ny fiainako fa tsy mba nifantoka tamin'ny fandehanako tamin'ny fitiavana tena tsy nanao mihitsy nandre toroteny mikasika izany a nyresaka mikasika izany a nilaza tamin'ny olona fa tia azy ireo fa tonga teo amin'ny toerana izay tsy tena hoe nanaiky ihany fa farany tsy tena nalala loatra mikasika izany fitiavana nge tsy teny fotsiny izay tenitenentsika fa fomba hitondran-tena amin'ny olona izany fomba fitondrantsika olona izany ka dia nanomboka nifantoka tamin'ny fandehanako ra-pitiavana ka vokatry ny fifantohako tamin'izany ninoko fa miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra dia nitombo ny velatra tamin'izany sehatra izany a 12 taona manaraka zay rehetra tsy fantohanao dia tsy teny hivelatra loatra eo amin'ny fiainanao ka raha misy sehatra eo amin'ny fiainanao izay tena atserovanao tony hoe ilainao anana fanoona-po misimisy kokoa dia eo zao ny toerana mendrika ao anao androany ary tsy ilaina akory ny fanombohanao maniry izany loatra dia hoe izao ny tasy dia izao ny tary dia izao ny taty reo olona rehetra izay fantatra fa tsy mahafeny tenany satria ianao eto dia Andriamanitra mananafatra anao ary izy koa mananafatra ho ahy mba mianara mamantatra voankazo tsara rehefa makany fivarotana mividy voankazo ianao ny ajereko tsara satria nahita fa matetika misy sasany amin'ireny jerena tsara be amin'ny aty ivelany izany akory tsy midika fa tonga dia ho tsara koa izay ao anatiny ao betsaka ny kristiana izay mitafy izany dia mitondry izany any am-piangonana dia mianatra ny fitenim-pivavahana dia miambozina azo fijaliana eo amin'ny tena dia ilay soratsoratra eo amin'ny fiaran'izy ireo fa izany tsy midika fa tsy misy vokatra ao ka ny olona izany tsy hoe ara-panahy satria izy makany am-piangonana tsy hoe ara-panahy satria izy manana baiboly tsy hoe kristiana izy ireo satria izy miravaka firavaka kristiana fa ho fantatrao amin'ny alalan'ny voany izy mila mianatra mamantatra kokoa ilay vosika eo amin'ny fiainan'ny olona ary mila manao fitandremana koa ny amin'ny voa amin'ny fiainantsika manokana mialohan'ny andehanantsika hijery ny olon-kafa dia ilayntsika foana mijery ny ao an-tokantrano aloha misy olona veto androany izay efa nampiasa izany fitombona amin'ny fahonoana-po izany eny ary hitanareo matetika sika manana toetra ratsy izay anaovantsika fialatsiny amin'ny fitenenana hoe hitanareo za zany tena tsy voafehako mihitsy ny tenako eo amin'ny toeran'io ary mialohan'ny zavatra rehetra te ilaza fa fanambarana tsy marina izany afaka mameny tenanao ianao raha tena tianao izany fa mila maniry ianao aloha mila manandanja aminao izany izara tantara izay anazavako ny hevitra aminareo ahy firy aminareo zao ny tia glasy tsara ao tsara nareo izany zao nareo milaza hoe za tia glasy fa fahalemeko izany tsy mahavita mandaa glasy izany aho fa za milaza aminareo fa afaka nareo dia hoe nareo hoe tsy vitako tiako loatra izany porofoko aminareo fa afaka milaza tsy amin'ny glasy nareo alay fisaraitsany eo anatin'ny orinasa mpanao glasy ingezandrindra ianao ananany daholo ireo hoanitra manitra rehetra mihoatra noho izay takatry ny sainao dia lolona miandraikitra ny fanamboarana manontany hoe ilay karazana inona ny tianao
lazao ny anarany dia amboariko anao zany zay bekiray managilasy ngeza tsara indrindra hatramin'izay ny ainanao dia karakaraina eo masinao eo zany dia mitelindrory ianao miandro zany dia tsy andronao ilay izy. Zao ny fantaniako afaka ajanonao eo ve ny glasy dia lasa ianao dia tsy mihinan'ilay izy indray dia ianao hoe tsy vitako zany eny ary ndao ampitsika zavatra kely azy ilay tantara ka satria ianao efa eo ampampidirana sotro kely ambavanao dia mandrekasika ianao dia mahatsiaro mangatsika dia misy vy mikasika alohanao dia eo amin'ny sisiny akavianao hitanymasonao mahita olangeza be lava volo manondro basy amin'ny firifanao dia misy feo manao hoe raha mihinana an'io glasy io ianao tonga dia apokako ny lohanao dia mbola anontaniako ihany nareo afaka manao tsia amin'ilay glasy ve zany ianao. Tena zava-dehibe manandanja amintsika ny mianatra hoe afaka manao izay mety miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra. Ndao takarintsika amin'ity arivo ity fa Andriamanitra tsy mahiteny amintsika anao zavatra izay tsy nanomezany fahafahana anao izany aloha. Tsy adalana amin'Andriamanitra ve nilaza hoe tiako ataonao ty dia ty fa ny marina tsy vitanao zany ka dia hipetraka eo tao ny ome dia hijery anao miady amin'izany. Andriamanitra milaza fa mahavita sika ihany milaza ny tena tsika tsy mahavita ary raha mbola mitomino zany sika dia tsy mahavita dia tsy havita foana koa ary te hanosika-hevitra anao mba hanomboanao amin'ny fonanao amin'ny teny mafy maro anisy isan'andro za manana vokatry ny fanato amiko dia miaraka miasa amin'ny fanahy masina mba hampivelatra izany vokatra izany isan'andro dia tombo amin'ny vokatry ny fanahy mandeha amin'ny fitiavana fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy sy ny fahononam-po. Zaho olona mahonom-po lazao hoe mandeha amin'ny fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Afaka mifehy tenako aho. Zao ahoana no mahazava-dehibe ny fanomboana amin'ny fona amin'ny teny mafy satria ny baiboly mampianatra antsika fa afaka mahazo izay zavatra lazain'Andriamanitra afaka ho azontsika isika fa ataoko fa isika koa mila mianatra milaza izay lazain'Andriamanitra. Ny herin'ny fiainana sy ny fahafatesana dia samy hain'ny lela ary izay rehetra manandrana izany dia hihinana ny vokana na zany fiainana nao fahafatesana ka raha ianao mbola ilaza foana hoe tena tsy maharitra mihitsy tena olona tsy maharitra fotsiny na ianao milaza hoe tena tsy mana fifehezantena mihitsy tsy vovako izany raha vao mihina kokiray dia tsy maintsy langy daholo izy 12. Tiako lazaina hoe adalana manoana moa zany ianao manana ny herin'ny tontolo mitoetra ao anatinao dia ianao ilaza amiko hoe tsy mahavita manao tsia amin'ny kokiray. Zany hoe afaka ataonao izay rehetra tena tianao atao any mihoatra iray hafanareo dia atao hoe firy aminareo zao matetika no mitondra tena amin'ny fomba hafamiafina any an-trano any izay azonao antoka fa tsy tokony ataonao alohan'ny olona. Marina ange zany andao sika ilazany marina andeha atao hoe ianao zany nananjavatra tena mampatezitra anao tanteraka atao an-tranonao zany hoe tezitra amin'ny olona rehetra ianao dia mikikika amin'ireo ankizy dia mitezitra ianao dia mikapoka dia tezitra ianao zany dia tenenao daholo zao zavatra rehetra zao dia ataonao rariny zany dia tafiditra lala ianao dia efa marary sy reraka mihitsy diovinareo aingandreo fakonareo rehetrareo efa leony zany mihitsy dia maneno lakilosy any velany any dia mitsikilo amin'ilay lavaka kely ianao dia io dia antany anao fotsiny hoe ahoana ny hafanganany famadianao ny toetranao avy eo. Marina zany mba fantatry ny tsirairay avy eto ve fa afaka fehezina oaingany zany ary tsy ohatra ny 3 sekondra kory zany dia amahavaravara ianao Joyce dia raina ny tompo wow tena vagagany zany misaotra anao Jesosy io orakizy avy zareo nge iza no ato hoe tsy nonareo mihitsy hoe iza no ato zao. Firy aminareo mahatakatra ny tiako lazaina ny olana dia sika tena afaka mitondra tena tsara mihitsy eo anolohan'ny olona izay tiantsika ambany eo ny zavatra fity ny zavatra izay ilaina takarintsika. Andriamanitra mahita ny zavatra rehetra tsy hoe satria ianao mody dia mikado trano rery dia izay midika fa tsy eo izy
fa raha tsy maintsy iaina ho hitan'ny olona ihany sika dia tokony ho an'andriamanitra zany ary mihevitra fa tsisy olona azo fandresena eo amin'ny fiainana zany raha tsy mianatra ny miaina eo anolohan'ilay mahita ny zavatra rehetra aloha ilay iray izay mahita ny zavatra rehetra ary mianatra miaina ao amin'ny voninahiny sy ny ajany fa tsy anao izay ho hitan'ny olona fotsiny ihany. mianara ny fenitenanao amin'ny fitiavan'andriamanitra. Jesosy ny laza raha tsy ianareo dia hitanona ny teniko ary ampatsoranao mihevitra fa misy fivoarana ny fitiavantsika an'andriamanitra. Ianao zao manomboka ty azy mety ho kelikely ihany aloha dia manantena fa rehefa mitombo ny fandehananao miaraka amin'andriamanitra dia ho tia mitombo foana ianao dia ho tonga eo amin'ny teboka izay hitiavanao azy feno ianao. Ary efa tia olona ray dia tianao atao izay mba tiany ataonao. Na dia tsy tena tianao atao loatra azy zany fa tianao loatra no ankasitrahany dia ataonao zany satria tia azy ianao. Korintiana faharoa toko fahadimy andiny faha 7 sy 5 dia nitadidiko eto ny fahononam-po dia namanao fa tsy fahavalo zany. Zany zavatra hoe isaky ny mandreny teny ianao dia hoe fahononam-po reo olona. Za zao tena afaka manome antoka anareo fa misy olona izay tonga eto androany izay tsy tonga noho ny fampianarako akory. Zany hoe tena mitombona mihitsy zany satria hitanareo tiako ambara mety isy olona ilazo hoe tena manana olana anao aza amin'ny fiainana ka mila fampahirezana. Fa ny afatra ohatr' izany man tsy mba tsy ndry-tsakafo fa tonga dia ilay mampitombo fa fananarana tsy mahafaly andro anaovany zany na izany na tsy zany ny faharetana amin'izany no teraka fiadanana sy famarinana ho an'izay rehetra efa nizatra izany. Ianao ve tena te hijanona amin'izao toerana misy anao zao foana na ho herintaona ohatr'izao na ho roataona ohatr'izao sa mba te ho lasa olo-kafa miaraka amin'ny fiadanana sy fifaliana sy fanantenana sy hery ve ianao? Zao ny olona izay tsisy saina ihany no afaka mitohy manao izay zavatra tsy mety fanaony foana nefa manantena ny vokatra iova ho hafa. Raha tia hahita fiovana amin'ny fiainanao ianao dia misy zavatra mila ovaina amin'ny fanaonao. Mila ovaina ny fihevitrao, ovay ny fiteninao, ovay ny fiasanao, ovay ny fahazaranao ary Andriamanitra nampy antsika anao zany. Zany tsy hitovy amin'ilay asa nofo izay efa nandehanako andeha hamen-tenako azy sotra an'Andriamanitra izay ihany andeha hifenitenako tsy izy zany. Ny ilaina ataonao dia mianatra izay voalazan'ny Baiboly mikasika izany dia milaza hoe Andriamanitra ho tianao izany mba ho fanajanana ny voninahitra ao. Ary za manana olana amin'ny sehatra io ka mila ny fanampianao ka any amin'izay sehatra rehetra mampalemy anao, izay rehetra toerana fitao fakam-panao anao. Iray amin'ireo zavatra tsara afaka ataonao dia mivavaka foana ao an'izany zavatra izany. Jesosy nilaza tamin'ireo mpianany vava mandrakariva mba tsy hidiranareo amin'ny fakam-panahy fa tsy mahatsara anao ny filazana hoe tena tiako fotsiny ary mba tsy alay-panahy. Mampanantena anao fa mbola ho alay-panahy ianao amin'ny andronao rehetra. Amin'ny androko rehetra tsy maintsy anatrika karazana fakam-panahy sika fa afaka mivavaka mandrakariva sika zany hoe manandanja ny fandaniam-potoana miaraka amin'Andriamanitra isa-maraina. Toy ianao hoe za tsy olona mpifoha maraina dia mba reseo zany. Satria zao ilay zavatra raha tsy vitanao manomboka tsara ny andronao toy izany aloha dia tsy maintsy ho lasa tena ratsy be. Ary za tsy hoe anakorotana ny fatsapanao mikasika ny fomba fiainanao akory fa ianao rehefa tsara kokoa ianao amin'ny hariva mihoatra ny amin'ny maraina tsara koa zany afaka mandany ny andro tokom-piainanao amin'Andriamanitra ianao amin'ny alina izay ianaranao sy ny ohatr'izany fa farafaharatsiny asehon'Andriamanitra fa manome voninahitra azy ianao amin'ny fanomezana 10 minitra amin'ny maraina mba ilazana hoe Andriamanitra ho mila anao tsy manevitra ny havita zavatra tsy misy anao zany androany. Ny ray amin'ireo zavikeliko izao 10 taona ary izy dia manana toetra tahaka ny renibeny tanteraka mihitsy ankoatra ny fanahy masina izay efa niasay 18 taona tato amiko fa izy 10 taona ka mbola misy lalana tokony izorany. Ary ndreny dia miteny matetika hoe hitanao mitovy tanteraka amin'ny bebe anao mihitsy ianao dia hitanao reo fa mianatra ny fomba fihezan'ny tenany izy izao dia voaingany izy izao no nanome voninahitra tamin'ny filazany tamin'ireny hoe mety mba ho afaka handany fotoana miaraka amiko indroy isam-bolana ve bebe mba hampianatra ny ahy zany efa tapitra ka niara nipetraka taminy aho zavatra voalohany noresanay dia ho iaho hoe tiako mba ho velabelarinao ny fahazarana
mandany 10 minitra maraina voalohany miaraka amin'i jesosy dia nanao azy fotsiny fa ilainao izy mba hanampy anao ifeny fihetsem-ponao androany tianao izy hanampy anao ifeny vavanao fa tianao ho lasa olona araky ny tiavany ianao andriamanitro ampio ahy tsy azo fanampiana avy amin'andriamanitra zany ianao raha tsy mangataka aminy aza laviny zany fa tsy manana nareo satria tsy mangataka amen dao atao hoe manana fahalemena ianao amin'ny zavamamy dia nilaza ianao tamin'ny androm-piainanao tena tsy vitako mihitsy zany tsy zavamamy zany io ny fahalemeko io ny mamatitra ny chocolat zao mamatitra tsy maintsy manana chocolat foana hitanareo efa taonany maro dia maro sika nilaza zavatra diso toreneo ny vava ny toerana sarotra fezindrina dia izay miditra ao sy izay mivoaka avy ao zany hoe izy dia tova kely nefa tena miteraka olana goavana be amen ka ianao manomboka amin'ny filazana hoe za manana ny vokatry ny fahonona-po za afaka mifeny tena za dia olona mafe tena raha te hihinana kokia dia mihinana an'izany fa afaka mijanona koa rehefa te hijanona amin'izany za tsy mandany vola zahay tsy ananako izany za olona mafe tena za madio ny tranoko voakarakarako ny fiarako voakarakarako ny tenako ary tsy mbola teny zany akory aza ny zavatra rehetra dia vory zao mety laza hoe tena mandanga fotsiny ianao hoe ianao hoe tsy manony zany zavatra zany na dia mbola tsy tena zany tanteraka aza dia avy eo ianao mivavaka hoe andriamanitro ampio andriamanitra ampio taoko fa rehefa mivavaka ianao ka milaza hoe andriamanitra ny asa amin'ny fiainanao dia tsy misy antony tokony hivavahanao akory andriamanitro ampio amin'ny fifehezantena dia mihodina avy eo dia milaza amin'ny olona telo ianao fa tsy manana fifehezantena firy aminareo ny manana karazana eritreretra fa hoe ianao tsy tena voafena olona mafetena loatra ndao jerena fotsiny raha zany toetranao akapobe mikasika ny tenanao tena diso mihitsy raha zany nanomboanao azy fa raha zavatra hafa indray ndao zany ho tsorontsika eto androany tsy tiako nareo anana fisainana oatra zany ntsony tsy tiako iresaka oatra zany ntsony nareo raha tianao ananana izay tian'andriamanitra anananao dia mila mifanaraka amin'andriamanitra ianao ajanono ny fanarana ny devoly raha tsy tianao ny plany no totoso amin'ny fiainanao laza hoe manana fahononam-po miasa amin'ny fahononam-po andriamanitra manampy ife ny tenako tena afaka mampanantenanareo fa raha vao manomboka nilaza zany fotsiny ianao miverimberina isan'andro dia hanomboka hita fahasamihafana ianao dia arahinao vavaka zany manomboka mangataka amin'andriamanitra nampy ianao hitanareo raha ohatra ianao mifantoka aminy hoe za tsy manana fifehezantena dia ianao zany hijanona tsy hanana fifehezantena eo foana fa raha manomboka mino izay voalazany tena ianao dia hanomboka hita fa hitondra vokatra eo amin'ny fiainanao zany amen tena zavatra tsara zany afaka mife ny tenako andriamanitra manome anao fahononam-po ndao jerena zao ny Koritiana 2:5 fa ny fitiavana Kristy manery sy manosika anay tena tiako izany maty ny anankiray amonjy ny olona rehetra ka dia maty koa izy rehetra ary maty amonjy ny olona rehetra izy mba tsy ho velona ho an'ny tena ntsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana amonjy azy Jesosy maty mba tsy hananantsika fitiavan-tena ntsony fiainana mijery ny tenanao rery maty izy mba ahafahantsika maty amin'ny zavatra izay tsy mahasalama antsika amin'ny filazana tsotra hoe tsia za olona mafetena dia ndevoly ilaza hoe ianao tsy tafa fomaraina ianao olona tsy fomaraina dia hoe ianao hoe mifena dia jereo raha pitso hoe fomaraina dia andany fotoana miaraka amin'andriamanitra fitiavany Kristy mifehantsika arakaraka ny tiavanao andriamanitra dia tombondray koa ny fandrinao ifenitenanao ndao resaka toerana vitsivitsy vola ahoana ny fifehezanao ny volanao ianao ve tsy manana fifehezantenany amin'ny vola ianao ve tsy manana fahafahana ampandefitra ny fahafampotatavinao raha vao mahita zavatra ianao dia tsy maintsy azonao zao na manam-bola ianao na tsy manana tonga dia avoakanao ny karatra afaka am-bola dia alainao troso zany dia rehefa lasa indray dia maka ray indray ianao dia rehefa lasa indray dia maka ray indray dia rehefa maka ray indray ianao dia miezaka
mandola rehefa azonao dia manao fanerena amin'ny tenanao dia mangalatra ny dinao miaraka amin'andriamanitra ianao ve ny valina izany fa tory izany dia miala mitrosa everiko fa ny zavatra mahafinaritra indramiko rehefa mitory a dia ny mahita ny avalin'ny olona amin'ireo fanambarana sasany raha milaza hoe mivavady mangatafagagana amin'andriamanitra analanao mitrosa mba hahafanao manomboka fanomboana vaovao ngamy ty toerana ity tsy hifankahitana fa raha mitena hoe fa tory izany dia miala mitrosa dia ohatrany hoe saika mitovy amin'ireny karazany zavatra izay mamely ny atodoantsika ireny ino ny tadavinao izao ihany izany no anadio ny lotoko rehetra za mbola gaga foana ny amin'ilay lehilahy malemy tao amin'ny jaona 5 izay nandro teo amin'ny farivo valo amin'ny 30 taona ary efa tonga Jesosy hiatrika ny olana tamin'izany na nytaniny voalohany dia hoe afirinana rehefa natoizanao ilay lehilahy namale valo amin'ny 30 taona dia Jesosy hoe tena teo sitrana tokoa ve ianao tena teo sitrana ve ianao ka rehefa avy nyresaka teo zareo ny alatsiny kely teo izy Jesosy nilaza hoe mitsangana dia be tao ny fandrianao ka mandehana everiko fa ny afatra amin'izany dia hoe manana azon-damosina mba mietse mba mifoaza amin'io aiainao io ny akamona ilay toetra miandry dia diovy ny korotana izay vitanao miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra hitanareo Andriamanitra dia miasa mifagagana fa sika miahany amin'izany Andriamanitra o za mila fagagana za mila fagagana za mila fagagana zao ngamby ianao mba mila miasa kely koa amen faly kokoa ianao mikasika izany amin'ny heritaona mihoatra nohony amin'izao ahoana ny fikarakaranao ny tenanao ianao zao matory ora fito sa valo isan'alina sotro rano ny atsasaka ny lanjanao ianao dia ny sasany amanareo mihevitra hoe andraso kely aloha dibotrano a za tsy tia rano dadako miteny foana hoe zaho tsy tia rano manana olana amin'ny aty izy aza nlaza hoe ny rano ny tena mampiomehy tsy mahavita misotro rano a ianao ve feny sy sakafonao ianao ve mampiasa vatana raha tsy mahavita zavatra hafa ianao dia atomboy amin'ny fanajanonana ny fiaranao amin'ny toeran-davitra kely mihoatra noho ny fanajanona izany amin'ny akaiky foana izay tsy hisy andehananao tongotra akory mba hampiasanao ny vatanao mba mikarakara tsara izay zavatra nomen'Andriamanitra anao ve ianao fiaranao ve zao maloto sy feno fako karakarao ny tranonao raha isao tany na nefitra misy ianao ahoana ny bika anao rehefa mivoaka ianao ve mibika mba ho jerena tsara bika ve za zaho andeha hivoaka mba ny eo an'Andriamanitra sa ianao mandeha mivoaka maka zavatra ny mmpanasalama izay efa niandry tany efa 3 andro izay zany zao dia isan'ny fahatezerana dalatato amiko ohatrany hoe zavatra mitombony izany fa raha zavatra hafa maninona raha ianao mihitsy ny mandray an-tanan'izany ka mandray andraikitra afaka ataonao nge zany ataovy izany ho fitiavana an'Andriamanitra marina isika ny solo-tenany aty an-tany sika dia mampiseho ilay ray avo indrindra ilay tsara indrindra ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompo ny tompo isika ny baiboly milaza fa isika dia mpisolo-tena azy manokana aza mba samy laza amin'olo izany fa hoe kristiana ianao nefa miaina fiainan-dratsy ataovy izany ho fitiavana an'Andriamanitra tsy voatery tianao no manao izany fa ataovy fotsiny ataovy izany ho fitiavana an'Andriamanitra ataovy izany satria ianao tianeo fa tsara izy ary asabe izany miaina amin'ny fiainana mendrika dia tena asabe fa hitahiry anao izany mba tsy ho voakorotana matory amin'izay ho aho voaeringelina be aho zareo nareo rehetra mahalala izay ataoko izao
ka tsy zany tsy mila zavaiko akory zany ary ndrehetra na dia ny olo mijery tele azy azonareo zany ary sasany aminareo mitsoky ty programme ity dia manao zany eny ary tapery ny fijeren'ilay programma dia lazao hoe takatro ilay afatra andeha foa dia andeha hanamboatra zavatra andeha hikarakara zavatra zao andeha hanao fifonana tsara zao andeha hivavaka andeha hivoaka ny trano koa dia mba andeha hanao fitahiana ho an'ny afo